Madre Mazzarello. Mera Mazzarello, i Masina Maria foana no lehibe ny fikambanantsika ho anao. Ary ny fahanginanao dia manafatra anay mba tsy hanadiny ny fisiany arak'izao ny tantaran'ireo masera voalohan'ny taon'ny Nizza izao. Indray andro raha namangy anay Don Bosco dia niteny hoe eny ary miandry ahy hiresaka aminareo ianareo raha afaka miresaka aho dia tena betsaka tokoa ny zavatra tiako hambara aminareo. Tena betsaka fa hitanareo tsara fa efa antitra aho, efa trotraka ary efa tsy afaka hiteny akory aza. Nefa te hiteny aminareo aho fa tena tiany Masina Maria ianareo ary eto afoanareo izy. dia nirotsaka ny ranomasin'ilay ray tsara fo dia nanampy azy Don Bonety ka nandika ny teny nanao hoe Ie, ohatr'izany. Tiany Don Bosco hambara aminareo fa reninareo i Masina Maria ka mijery sy miaro anareo. Non, tsy izany tiako hambara fa hoe tena eto mihitsy Masina Maria, eto amin'ity trano ity, faly aminareo izy. Ary atohizanareo ny toe-panahy manjaka amin'izao fotoana izao izay tena ilay ankatoavin'ny Masina Maria. dia vao maika ny analefaka noho ny teo aloha i Don Bosco dia mbola nandika teny ihany i Don Bonety nanampy azy ka nanao hoe Ie, izany. Raha tsara fanahy foana hoy ianareo dia tena ho faly aminareo tokoa i Masina Maria. Non, niezaka nanazavy i Don Bosco no sady niezaka ny feny fihetseham-pony. tsy haiko lazaina aminareo fa eto mihitsy i Masina Maria, eto avoanareo izy, tena hitako io izy mandeha amin'ity trano ity i Masina Maria ary tafiany amin'ny lambany mirebareba ny trano. dia novelariny ny tanany no sady niandrandra tamin'ny masony mangano ano izy te handresy lahatra anay fa tena hita ny Masina Maria mandehandeha mitety ny trano manontolo sahala amin'ny ao an-tranony ireny ary ny trano manontolo dia ao ambanin'ny lambany mirebareba. Mamera Mazzarello, mangataka fahasoavana aminao izahay mba hatsapanay fa eo ambanin'ny akanjony mirebareba mandrakarifa izahay miaraka amin'ireo tanora izay ankinao aminay.